Bonsoir daholo antsika rehetra. Manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika hatrany mandrakariva. Iteritretra hoe ahoana manona fiadanan'ny tompo amintsika nefa ny mafimafy ihany ny teny tamin'ny maraina ka fahasoavan'ny tompo daholo angireny. Fahasoavan'ny tompo daholo ireny satria ny famirapon'Andriamanitra no mbola nanomezan'Andriamanitra antsika ireny fampianarana ireny ary averiko tsara ilay izy hoe tsisy resaka fanenjehana na fanaratsiana. Fa le izy famerenana le fahamarinana amin'ny Baiboly inona ny voasoratra, izay ny ianarantsika eto. Dia inona ny zava-misy, inona ny nahatonga ny zava-misy, izany ny zavatra resahantsika eto. Ka rehefa miresaka marina ve tsika eto hoe fanenjehana le izy fa tsisy resaka fanenjehana mihitsy. Fitiavana daholo ireny mba hatongavana amin'ny fibebahana marina. Fa izay mikasika an'iny fa aleo tsika hivavaka indray metraka ny fotoana am-pelantanan'ny tompo hanovizantsika ny fampianarana amin'ity hariva ity zany. Hivavaka tsika ray. Jehovah Andriamanitra iray io, miantso ny anaranao izay amin'izao fotoana izao. Mbola mananatra avy ny anaranao, midery anao izay ray, mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Eniky ny voninahitra ao ny tany aman-danitra. Mendrika ny fideraina sy ankalazaina ianao ray. Halleluja, halleluja. Voninahitra ihany koa ny ho an'ny zanak'ondry hatramin'izao koa mandrakizay. Misaotra ray fa mbola omenao izao fotoana tapany hariva izao izay ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Ary mbola mangataka aminao hatrany ny fanatrehanao eto aminay tsiraray avy. Hoy ny teninao Andriamanitra milaza manambara manao hoe raha misy roana telo mivory amin'ny anarako dia voany aho. Eny tsy roana telo izay fa maro no mihaino izao fampianarana izao ka dia manatrehanay feno eto anao Andriamanitra amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Ahafahanay mahatsapa ny fanatrehanao. Koa dia mampianarana iray ny teninao amin'ny alalana fanainao masina fa vonin-keno izay vahoakanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, mataranay ny sitraponao. Meonay ny fanatretena feno. Aoka raha ianao isandritra fa izay kosa hetry. Mifona aminao izay, ny amin'izay ny teneny ny vavanay, na ny sainay na nataonay, ka ratsy teo anatrehanao, tao anatin'izay fotoana ny sarahana izay. Mamindrafo aminay iray, mamelany elokay irenao. Afao izay amin'ny fahalemena izay mbola mangedy zanay sy mbola malaky mahazo anay. Satria ny teninao dia manambara manao hoe ny lavy ny pito ny marina, ka na dia efa manao ny marina ara izahay dia mbola misy mahalavo anay ihany. Kanefa tompo na dia lavo ary izay dia miarina ihany eo anatrehanao. Araka ny teninao hoe ny lavy ny pito ny marina. Ko mangataka izay raha io mifono aminao izay mamindrafo aminay. Mamelany elokainy amin'ny tsy fahamarinanay ny amin'ny fahotanay sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Kristy io ho afa-keloka. Ary eo kanay Tompo Andriamanitra ilay fanainao masina, hirotsaka aminay amin'ny fahafianoana, hitantana anay ho amin'ny marina rehetra. Deraina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao raha io, mena voninahitra ny ianao. Halleluja, halleluja. Dia mampianarana iray ny teninao amin'ny alalana fanainao masina fa vonin-keno izay mpanomponao. Dia ho pelantananao no ametrahanay ny fampianarana Andriamanitra mba tsisy arombaka n'izay pelantananao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Irosoarintsika iny namaranantsika ny lesona zany dia ny zavatra hitantsika mikasika ny conférence izay nisy zany. Fahalalako an'iny conférence zany dia hoe tany États-Unis no nanaovana anazy iny zany. Ary efa taona maromaro eny zany izy iny fa tsy hoe voaingana no nisy an'izay conférence izay satria ilay traduction natao tamin'izy io fa tamin'ny 2014 no nanaovana ilay traduction zany. Dia ny zavatra nisy zany tamin'io dia izao hoe nanambara mihitsy ny église tamin'ny alalan'ity cardinal ity hoe c'était la Sainte Église catholique qui a changé le repos du samedi, le 7e jour, au dimanche, le 1er jour de la semaine. Teny izy hoe ny église catholique hozy izy no nanova ny fitsaharana ny amin'ny andro sabotsy hozy izy dia le andro fafito ho amin'ny andro alahady hozy izy andro voalohany amin'ny herinandro. Ary ny teny mihitsy ary izy ry ambony ery zany ny teny mihitsy izy fa kely misy zavatra teny anankiray teneniny ety ambony zany. Dia zao ny teneny mihitsy vao manomboka kely ny teny izy dia hozy izy hoe par ma puissance divine hozy izy ny église catholique no miteny zany. Par ma puissance divine j'abolis le jour du sabbat et vous ordonne de garder le saint premier jour de la semaine. Amin'ny
pouvoiran'Andriamanitra zay ao aminy zany na ny fahefan'Andriamanitra zay ao aminy de hoana nandrava ny andro sabata izy ary mandidy izy ny olona rehetra zany hitandrina ny andro alahady de ny andro voalohany amin'ny herinandro de rehefa aveo izy zany manambarana izy et voilà l'ensemble du monde civilisé s'incline en une obéissance respectueuse au commandement de la Sainte Église catholique. Vokatra n'izany zavatra zany de zao ny akabeazan'ny firenena rehetra zany e manerana an'izao tontolo zao de maninona miankohaka manaja manaraka izany didy izany sy mitandrina izany didin'ny Eglizy izany ny amin'ny fitandremana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zay zany ny teniny. Fa io le teny kely io tiako iverenana kely le teny teo hoe amin'ny herin'Andriamanitra ozy izy zay ao amiko zany ao amin'le Eglizy zany amin'ny Eglizy katolika de zao izy mandrava ny andro sabata ozy izy ary mandidy ny fitandremana ny andro masina de ny voalohany ny andro voalohany amin'ny herinandro izany. Ahoana nefa ny tenin' Jesosy miteny an'izany? Izy zany milaza mihitsy hoe manana zay fahefana zay izy avy amin'Andriamanitra afaka mandrava le didin'Andriamanitra le sabata ka mandidy ny olona rehetra zany izy ninona hitandrina le andro masina ozy izy de le andro voalohany amin'ny herinandro. De zao ny tenin' Jesosy verenantsika le tenin' Jesosy. Jesosy no miteny eto Jesosy no tompontsika. Tsika zany tsy manaraka olontsika fa Jesosy de ahoana izy ny tenin' Jesosy efa niresahana tamintsika toany fiverenana kely. Zay tsika amin'ny Matthieu toko fahadimy. Vakintsika Matthieu toko fahadimy zany hoe eo ny tiako amerenantsika ny sairitsika zany zany hoe ny Eglizy milaza fa manana an'izany fahefana zany izy manova le didy sy mandrava le didin'Andriamanitra ka mandidy ny olona rehetra izy hitandrina ny andro masina de ny andro voalohany amin'ny herinandro izy. De zao ny tenin' Jesosy ary Matthieu toko fahadimy andininy 7:10 ka hatramin'ny 20. Matthieu toko fahadimy andininy 7:10 ka hatramin'ny 20. De Jesosy eto no miteny aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Ny Eglizy zany milaza fa manana fahefana izy herin'Andriamanitra mandrava ny sabata afaka mametraka le andro voalohany amin'ny herinandro ary mandidy ny olona rehetra izy anamasina zany andro voalohany amin'ny herinandro zany ary ny firenena rehetra de maninona mivavaka amin'izany andro alahady zany. De eto ny zavatra teneny aza ataonareo tenin' Jesosy no miteny zany eo amin'ny andininy 7:10 amin'ny toko fahadimy eo amin'ny Matthieu aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho andrava fa anatanteraka ho Kristy. I Kristy nefa ny tompontsika, Kristy le zanak'Andriamanitra, Jesosy Kristy nefa de nilaza tandremo ny didiko izy izy ary eo ka tahaka mitandremako ny didiny ray no hitandremanareo ny didiko ihany koa. Zany hoe Jesosy mitandrina ny didin'Andriamanitra io ary ny didin'ny Kristy le didiny ray ihany fa tsy hoe didy hafa ny didin'ny Kristy. Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga ao andrava fa anatanteraka na Jesosy ara tsy nandrava zany lalàna zany nefa ny Eglizy milaza fa manana fahefana amin'Andriamanitra andravan'izany lalàna izany. De toizana le vaky teny fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na de litera iray na teny-tsoratra iray iza mandra-pahatateraka izy rehetra. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsy hisy foana akory amin'ny lalàna ozy izy na de litera iray na teny-tsoratra iray aza mandra-pahatateraka izy rehetra. Tsy foana izany mandra-pahatateraka izy rehetra nefa ny Eglizy milaza fa manana fahefana izy mandrava an'izany. Rehefa nijerena ny Baiboly izy mihitsy no manazava araka ny hitantsika tamin'ny maraina tsy misy teny mihitsy zao izy manao fanambina aminareo fa omeko $1000 zay olona mahita ao anaty Baiboly fa andro alahady ny andro ivavahana ankehitriny fa tsy misy ao izy tsy misy soratra masina mihitsy izy mihitsy no manambarany tsy misy soratra masina mihitsy fa ny Eglizy manana an'izay fahefana zay izy anova ny
solenite'ny andro sabata ho andro alady zany hoe ny fanokanana fivoriana masina ny andro sabata ny andro sabotsy ho lasa fivoriana masina amin'ny andro alady andro voalohany amin'ny herinandro. Izy zany manana an'izay fahefana zay. Jesosy nefa nyteny tsy tonga ao andravan'ny lalàna fa hanatanteraka ao izy. Mandra-pafona ny lanitra sy ny tany tsisy foana tsy akory ny lalàna. Amin'ny lalàna dia ny litera iray na teny soratra iray iza mandra-patateraka izy rehetra dia toy izany Jesosy. Ary amin'izany nazovo ny mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra. Niza no mamany anankiray ny esoriny ange ny didy faharoa ny esoriny. Aza manao sarindra voasikotra. Iankofonareo eo anatrehany izy. Zay ny soratan'ny Baiboly. Ny didy faharoa ny esoriny iny lazainy fa hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Ny solony na isany fotsiny le didy dia ny esoriny zay didy faharoa zay. Ny esoriny ihany koa ny didy faefatra manao hoe mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Dia didy faefatra io solony didy fahatelo. Manamasina ny andro alahady aza miasa fa manompoan'Andriamanitra. Ny solony zay eto nefa dia milaza izy. Amin'izany nazovo no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany ny firenena rehetra ambonin'ny tany miankohaka manaja n'izany andro alahady zany rehefa kristianina izy ny ankabeazany. Dia ahoana izy? Fa nazovo no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra izy. Fa nazovo no maka-toa sy mampianatra ray ireo dia ho atao lehibe amin'ny fanjakany lanitra izy. Dia inona ny amaranany azy? Fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Maninona moa no nampitahan'i Jesosy ny amin'ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna ny fahamarinan'ny mpianatra Jesosy na fahamarinan'ny olona zay mino azy hoe raha tsy mihoatra noho ny amin'ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo sy ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Ny antony dia tsotra. Satria ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna ihany koa tamin'ny andron'i Jesosy, ireo zany ny atao hoe chef religieux, ireo no mpitondra fivavahana tamin'izany androny. Ireo ihany koa dia zao nanome didin'olombelona ho tandremana tamin'ny zanak'Israely. Mihoatra noho ny didin'Andriamanitra. Ary tena nitenen'i Jesosy mafy izy ireo ary nitenen'i Jesosy mihitsy hoe mpiatsara velan-tsio izy Jesosy Kristy. No tenen'i Jesosy ireo satria didin'olombelona no lasa nampianarina ho tandremana fa tsy ny didin'Andriamanitra. Ireo le antsoina amin'izao fotoana izao mbola ataon'ny Jiosy zany manana io Talmuda io izy. Fomba mpivavahana izay tokony arahana. Nefa tsy mahavonjy zany. Dia ireo zany amin'izao fotoana izao ampitoviana ihany koa ampitondra fivavahana rehetra zay mampianatra fa tokony ho tandremana zany andro alahady zany. Ka raha mbola tsy mihoatra no ireo mpitondra fivavahana rehetra ireo tsika mampianatra manao hoe ny andro alahady ny tokony ho tandremana fa tsy ny andro sabotsy dia izao tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra na oviana isika zany. Zay ny dikan'izany. Arak'ilay voalaza teo raha tsy mihoatra amin'ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Raha mbola manaiky ny didin'olombelona tsika mihoatra noho ny didin'Andriamanitra dia aza mieritreritra nitsofoka amin'ny fanjakany lanitra fa tsy tsofoka ianao. Mido anao io. Tsisy lalana makany ao. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'iray fa tsy amin'ny alalako. Ka raha Jesosy miteny manao rehefa tsy mihoatra noho ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra ianao. Rehefa tsy mihoatra no ireo mpitondra fivavahana rehetra ireo ny fahamarinanareo izay mitondra ny olona hitandrana ny andro alahady fa tsy hitandrana ny andro sabata, izay mitondra ny olona hivavaka amin'izany Jesosy maty amin'ny andro zoma zany nitsangana amin'ny alahady zany andron'ny tompo. Rehefa tsy mihoatra n'izany fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra ianareo. Fa rehefa iny kosa ianao an'ilay Jesosy maty amin'ny asasaky ny herinandro araka ny voalazan'ny soratra masina nitsangana tamin'ny andron'ny tompo tamin'ny andro fahatelo dia ninona ny andro sabata io. Raha raisinao fahamarinan'Andriamanitra miditra amin'ny fanjakany lanitra zany ianao. Mitandrana ny lalàn'Andriamanitra ianao ny didy faefatra manamasina ny andro sabata satria izay ny fahamarinana tandremanao miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao.
mitandrina ny tomboka se voasoratra reo ianao na sena zay hoarahana sy tandremana miditra mifanjakan'Andriamanitra ianao fa raha minitsy mijery amin'ireo ianao dia tsy ohatrany amin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna mihitsy ny fahamarinanao, tsy ohatrany ireo mpitondra fivavahana mihitsy ny fahamarinanao satria milaza ianao fa ireo nge ekse, ireo nge théologien nianatra nandalo fianarana nandritra ny taona maro angereo dia ho disy fe ny zavatra tenenindreo fa Jesosy mihitsy dia niteny rehefa tsy mihoatra andreo zany fariseo sy mpanorandalàna zany ange ka mahay soratra masina ange zany nefa hoy Jesosy mila mihoatra andreo ny fahamarinanareo satria nahoana didin'olombelona ny ampianarin'ireo fa tsy didin'Andriamanitra, didin'olombelona no ampianarin'ireo fa tsy didin'Andriamanitra. Dia ahoana ihany koa izy zao ihany koa mbola teneniny atao amin'ny Romanina, jerentsika Romanina 7:1-5 satria eo le hoe zareo manana ny eglizy manana nahazo an'izay fahefana zay nandrava le lalàna zany zay lalàna nasen'Andriamanitra ho tandremana. Dia inona ihany koa ny tenenina atao amin'ny Romanina 7 dia raisitsika ny 5 dia ahoana izy amin'ny Romanina 7:5 fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ahoana ary no lazaintsika tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteny araka ny fanaon'ny olona ao averiko tsara izy fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ahoana ary no lazaintsika. Vakiko amin'ny teny frantsay izy io fa mba mazava kokoa izy amin'ny teny frantsay dia zao ny tenenany azy eo. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Inona moa ny dikan'izany? Raha ny tsy fahamarinantsika zany no ametrahantsika ny fahamarinan'Andriamanitra, inona ary no lazaintsika? Izany hoe itsika tsy marina ity indray zany no mametraka le fahamarinan'Andriamanitra, zany hoe manova le fahamarinan'Andriamanitra zany tsika. Ohatra zao hoe misy ny ten'Andriamanitra hoe zao ny tokony ho tandremana dia tsika miteny hoe zao ny tokony ho atao dia mametraka an'izay lalàna zay zany tsika ho tandremana zay tsy fahamarintsika zay lasa apetratsika ho fahamarinan'Andriamanitra. Raha zay zany no ataontsika dia hoe ahoana ary no lazaintsika hozy izy dia toy izany le vaky teny tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteny araka ny fanaon'ny olona ao. Ka raha ohatra zany ka izay tsy fahamarinantsika izay no ametrahantsika le fahamarinan'Andriamanitra, ka raha ohatra ka mitsara ny melok'Andriamanitra dia manahoana tsy marina ve Andriamanitra raha manao izany fitsarana zany? Lasa tsika zany miteny hoe tsy marina Andriamanitra raha manao izany satria ianao nge zany manao ny meloka nefa lazainao fa manao ny marina ianao nefa Andriamanitra rehefa tonga amin'izay izy hoe hitsara ny meloko dia ozy ianao hoe tsy marina Andriamanitra dia mba normalina ve zany? Tsy normalina mihitsy zany zavatra izany. Dia araka le teneniny teo avelo Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère hozy izy. Tsy marina ve Andriamanitra ary raha tonga izy mitsara zany amin'ny fahatezerany ho an'ny mpanao meloka zany. Satria Andriamanitra tsy mety hitsara ny meloka, izay manao meloka dia ho tsaran'Andriamanitra. Ka raha ohatra ary tsika hanao ny ratsy zany kanefa iny lasa ataontsika fa marin'Andriamanitra dia lasa tsy marina indray nge zany Andriamanitra raha mitsara ny meloka satria tsika efa marinako na dia manao meloka ary tsika dia marina zany dia tsisy antony hitsaran'Andriamanitra ny meloka. Donc zany raha ny zava-misy zany dia zao raha nanova ny lalàna zany ny eglizy hoe amin'ny andro alahady ny andro ivavahana tsisy problème zany Andriamanitra nge tsy mitsara azy zany. Andriamanitra indray no tsaraintsika zany hoe meloka ianao raha mitsaratsara an'izany Andriamanitra fa efa manana fahefana ny eglizy afaka manao an'izany. Dieu serait-il injuste hozy izy quand il déchaîne sa colère? Hoe tsy marina ve Andriamanitra raha mitsara amin'ny fahatezerany zany? Fa ho avy tokoa Andriamanitra tsara. Dia ahoana izy amin'ny 5 dia izao ny teneniny amin'ny 5 ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika araka ny anendrikendrehana anay sy ny filazany sasany anay marina ny fanamelohana ireny izy izy. Ka raha ohatra azo atao zany zay zavatra zay hoe ny fahamarinantsika no lasa petratsika ho fahamarinan'Andriamanitra dia ny zavatra azo atao dia zao dia ahoana izy izy ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika. Zany hoe raha tiantsika misy soa azy dia afaka manao ratsy isika tsy maninona zany
tsisy problema zany lasa mivadika zany le zavatra na manao ratsy ianao de lazaina fasoa zany zay tsy problema zany maninona tsika no tenenina hoe tsy mety ny ataonao ka raha ohatra azo atao ihany ny ratsy zany nefa tsy ho tsaraina zany aminao am'izay faratsiana zay fa ahoana izy izy amin'ny andin'ny faefatra de zao ny andin'ny faefatra miteny sanatria izany aoka Andriamanitra ho marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho amarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady sanatria izany aoka Andriamanitra no ho marina tsika zany tsy ho marina mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra ny marina aoka Andriamanitra no ho marina fa ny olona rehetra ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho amarinina amin'ny teninao ianao raha miteny Andriamanitra hoe manamasina ny andro sabata de sabata zany no amasinina ho amarinina amin'izay teniny zay izy raha miteny Jesosy manao hoe tsy tonga andravalalàna fa hanatanteraka ho amarinina amin'izay teniny zay zany izy raha miteny Jesosy manao hoe ho an'izay manalana tendrin-tsoratra iray aza na litera iray aza de ho esorina ihany koa ny anjarany amin'ny fanjakan'ny lanitra ho amarinina zany ny tompo raha miteny an'izany zavatra izany raha miteny ny tompo manao raha tsy mihoatra noho ny fariseho sy ny mpanorandalàna ny fahamarinanareo tondro mpitondra fivavahana zany de zao tsiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra naoviana nareo marina ny tenin'ny tompo raha miteny izany zany izy vaoka ny olona rehetra ho mpandainga eo izy mba ho amarinina amin'ny teninao ianao ary ahery rehefa manana ady ho amarinina amin'ny teninao ianao ary mba ahery rehefa manana ady amin'ny tenin'ny frantsay de zao ny tenenany azy hoe afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge raha ohatra zany ka tsaraina ianao de aoka ianao hisandratra aoka ianao no hisandratra aoka ianao no mpandresy fa aoka Andriamanitra ny marina fa tsika mpandainga ao izy de iza zany ny mpandainga anjaranao mametraka iza ny mpandainga zany iza ny mpandainga Andriamanitra sa ny eglizy ny mpandainga de anjarantsika mamaly an'izay satria tsy misy soratra mihitsy no miteny fa ny andro alahady ny tokony hivavahana ary ny eglizy de miteny izany milaza ny eglizy fa nahazo fahefanana amin'izany Kristy miteny tsy tonga andravany lalàna fa hanatanteraka ao izy ary raha misy izy izy manala litera ray na tendrin-tsoratra ray de esorina koa ny anjarany amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manala izany de atao kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy fa zay mampianatra izany no atao lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy nefa manala an'izany milaza izy fa manana fahefana de anjarantsika miteny iza ny marina Andriamanitra sa ny eglizy aoka Andriamanitra ny marina fa ny olona rehetra mpandainga eo izy de anjarantsika mamaly an'izany anjarantsika ny mandray amin'izany zavatra izany ho an'ny olona rehetra zay manaraka an'izany fampianaran'ny eglizy zany de maro no manaraka an'izany manaja ny andro alahady zany ny protestanta rehetra de mivavaka amin'ny andro alahady avokoa ny evangelika rehetra de mivavaka amin'ny andro alahady avokoa na ny fivavahana hafa ataontsika hoe ny témoin Jéhovah reny koa mino an'izany hoe maty zoma zany Jesosy mitsangana amin'ny andro alahady ny mormon zany mivavaka amin'ny andro alahady ny adventiste mino an'izany Jesosy maty amin'ny andro zoma zany mitsangana amin'ny alahady zany sy ireo fiangonana zandriny maro samihafa be deabe ihany koa zay maro tsy voatanisa moa zany finoana iray zany ny finoan'ireo Jesosy maty amin'ny atsasaka maty amin'ny andro zoma mitsangana amin'ny andro alahady finoana iray ny finoana inon'ireo ary rehefa mivavaka amin'izay andro alahady zay izy mino an'i Jesosy io izy de manamarina izy fa marina ny eglizy katolika zay naninona zay nandidy ny olona hitandrina n'izany andro alahady zany sy nametraka n'izany didy zany ny andro alahady ny tokony ho tandremana na de eo zany fahasamihafana amin'ny fomba fivavahana rehefa manaja ny andron'ny eglizy de zanako daholo ianareo izy ny eglizy Jesosy ray ihany ny ivavahantsika tompo ray ihany ny ivavahantsika mialatsiny za tsy zanaky ny eglizy a mialatsiny zanak'Andriamanitra fa tsy zanaky ny eglizy ary hatramin'izay nivavahako za mbola tsy niteny mihitsy hoe za katolika na za protestanta na za apokalypsia na za adventista fa za zanak'Andriamanitra
satria ny fahamarinana no arahana Kristy no arahana fa tsy ny eglizy. Ny eglizy dia zao anaram-piangonana ihany reny zany fitaovana hitarianany olona anaovana andehanana amin'ny fahamarinana, kanefa lasa fitaovana indray amelinany olona hivarina ny akady indray ny akabeazany. Dia ahoana zany? Ka dia zay le izy, zay mikasika an'iny zany. Famantarana zany dia zao, misy famantarana anankiroa zany. Famantarana anankiray zany dia zao hoe ilay Jesosy maty tamin'ny andro zoma. I Jesosy maty amin'ny andro zoma io nitsangana amin'ny andro alahady. Io famantarana io zany dia zao hoe lasa andro fivavahana zany ny andro alahady, izay ivavahan'ny fiangonana maro be dia be zany. Io andro io efa hitantsika zany zao fa ny eglizy no nametraka n'io andro io andro ivavahana. Ary io andro ivavahana io no lasa norme zany. Io no lasa norme. Norme zany dia zao le norme ohatran'ny hoe lasa hoe vady fototra zany le norme zany. Ohatran'ny hoe amin'ny teny gasy refy izay mihitsy le norme, refy zany. Lasa refy zany io. Refy napetraky ny eglizy hoe tia ny andro ivavahana reo. Dia be dia be ny eglizy manaraka an'izay zavatra zay. Dia ny eglizy rehetra izay manaraka an'izay zany dia zao mitandrina ny didy fahatelon'ny eglizy katolika daholo. Dia ireo manamasina ny andro alahady aza miasa fa manompoan'Andriamanitra. Dia izany zany manamarina fa hoe amin'ireo eglizy rehetrarehetra ireo izay mitandrina an'io andro alahady io fa marina ny eglizy katolika. Ary ny eglizy katolika ihany koa dia miteny fa ny fitandreman'ny protestanta na ny evanjelika na ny hafa rehetra izay mitandrina an'io alahady io dia mahatonga azy ireo rehetra ireo ho katolika. Satria mitandrina ny didy fahatelon'ny eglizy izy. Famantarana anankiray ihany koa ho an'ilay Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro, nitsangana tamin'ny andron'ny tompo, andro sabata io. Famantarana anankiray ihany koa zany io. Dia io andro sabata io dia zao mbola norma io, mbola refy io mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola io ny andro fivavahana izay ankofany eo anatrehan'Andriamanitra. Vitsy no manaja anazy io. Vitsy ihany koa ny mino an'i Jesosy io maty amin'ny antsasaky ny herinandro io, araka ny soratra masina. Dia ireo zany, ireo minorité ireo na ireo vitsy anisa ireo dia mitandrina ilay didy faefatra ao amin'ny Baiboly. Mitandrina ilay tena andron'ny tompo hoe manamasina ny andro sabata anamasina azy. Dia tany amin'ny testamenta taloha nge efa nisy zany zavatra zany. Io zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao io zany mikasika ilay hoe fizarana roa eo anivon'ilay fiangonan'Andriamanitra, zavatra efa nisy zany tamin'ny testamenta taloha. Tamin'ny andron'ny Elia dia efa nisy zany zavatra izany. Satria nahoana? Efa nianarantsika teto zany rehefa nanambady an'ilay vehivavy Jezebela, mpanjaka Akaba, mpanjaka ny Israely. Dia zao nitondra fivavahana hafa teo amin'ny Israely izy. Dia ny fivavahana tamin'ny Baala. Andriamanitra hafa zany io. Andriamanitry ny Sidonianina io. Dia rehefa nivavaka tamin'io ny Israely dia lasa nanadino an'Andriamanitra izy. Ka ny zavatra nisy zany dia zao tsy fantan'ny olona intsony hoe iza ny ten'Andriamanitra, Baala sa Jehova. Dia sady mivavaka kely amin'Andriamanitra Jehova Andriamanitra izy no mivavaka amin'ny Baala izy. Dia inona ny zavatra nitenen'ny Elia mpaminany? Zavatra niteneniny dia ity ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:20 verenantsika kely izy io. Tamin'ny anatra ny tantaran'ny fiangonana tsika efa namaky an'izy io fa verenantsika kely fotsiny. Mpanjaka voalohany 7:20 dia ny andininy faraky amin'ny 20. Mpanjaka voalohany 7:20 dia ny andininy faraky amin'ny 20. Dia ahoana izy amin'ny andininy faraky amin'ny 20. Dia izao ny tenin'ny Elia tamin'ny zanak'Israely. Dia nekeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo, raha Jehova no Andriamanitra manaraha azy. Fa raha Baala dia manaraha azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory satria nahoana? Tsy fantan'ny olona intsony izy tokony atao. Eto efa nampianarina antsika ilay fahamarinan'Andriamanitra zany, famerenana amin'ilay fahamarinana fototra araka amin'ny soratra masina. Dia tsotra fotsiny fanontaniana amintsika zany. Raha Jehova no Andriamanitra, raha Jesosy Kristy no tompo, le maty tamin'ny antsasaky ny herinandro, nitsangana tamin'ny andro fahatelo amin'ny andro sabata,
manaraha azy. Raha io Andriamanitra io manana ny marina, raha io Jesosy tompo io no arahanao, manaraha azy. Fa raha ny eglizy ny manana ny marina zany, dia zao manaraha ny eglizy zany. Zay zany. Fa aza miteny hoe izaho n'Andriamanitra, nefa tsy manaraka ny ataon'Andriamanitra ianao, fa manaraka ny ataon'ny olona. Inona no arahanao? Didin'Andriamanitra sa didin'ny olombelona? Anjaranao no misafidy zany. Raha marina ny fahamarinan'ny soratra masina, arao izany. Raha fantatrao fa ny eglizy ny marina, dia arao koa zany zay zany. Dia ianao zany mahalala ny lalana lehanao zany, fa zao tokana ihany. Tsy hoe tokana fa lasa misy anankiroa ilay finoana kristianina. Mizara roa zany io. Ny iray manaraka ny fampianaran'ny eglizy, ny iray manaraka ny fahamarinan'ny soratra masina. Dia anjarantsika misafidy zany mikasika an'izay zavatra zay. Anjarantsika no mandinika ny soratra masina. Tenin'ny soratra masina manambara manao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra hozy izy no manafin-javatra, fa voninahitra ho an'ny mpanjaka ny mamanta-javatra. Ka voninahitra ho antsika zany, ho antsika no maninona? No mikatsaka ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, ka mahalala ny zava-miafy ny fahamarinana. Dia ahoana izy any amin'ny Hosea any? Vakitsika kely Hosea toko 4:1. Hosea toko 4 dia ny 1:1. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho lavo kosa ny tsy mpisoroko itsony. Ary efa nanadino lalàn'Andriamanitra ao ianao, ka dia mba ho adinoko kosa ny zanakao. Inona ny zavatra resahana eto? Ny mpisorona no mampianatra ny lalàn'Andriamanitra teo anivon'ny zanak'Israely. Ny zavatra nisy anefa dia ity, zavatra hafa indray no nampianarin'izy ireo. Eto nefa dia ozy ny tenin'ny soratra masina manambara, manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, satria foana zany zay fahalalana zay, dia ringana ny oloko izy. Dia toy izany ilay fanazavana, satria ianao efa nandany fahalalana dia mba ho valiko kosa tsy ho mpisoroko itsony. Mba ho valiko kosa tsy ho mpisoroko itsony. Dia toy izany, fa efa nanadino lalàn'Andriamanitra ianao, ka dia mba ho adinoko kosa ny zanakao. Raha manadino an'io lalàn'Andriamanitra ianao dia ho adinon'Andriamanitra ihany koa ianao. Amin'ny teny frantsay moa lazana anazy, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai hozy izy. Satria ianao naninona zany? Nanadino an'izay, nahafoy, dia maninona ihany koa? Ho afon'Andriamanitra koa ianao zany. Jaona toko 5. Ahoana izy izy? Jaona toko 5. 7:30 sy 9. Jaona toko 5 ny 7:30 sy ny 9. Tsika milaza hoe kristianina tsika, mandinika ny soratra masina. Nefa kardinaly azy amin'ny teny mihitsy hoe tsisy eo anaty baiboly nge zany hoe manajany andro alahady zany. Milaza tsika fa mandinika ny soratra masina, nefa tsy manaraka izay voasoratra ny soratra masina hitandro ny andro sabata. Dia ahoana izy ny tenin'ny soratra masina 7:30? Dinenareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no naninareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Inona moa hoe tsy mety manatona? Tsy mety mitandrina ny didiko ianareo, tsy mety manaraka ny lalàko ianareo, tsy manaraka ny fahamarinana izay asiako tandremana ianareo, meko famantarana ianareo mikasika ny amin'ny hafatesako, ny amin'ny nandevenana anahy, ny amin'ny hitsanganako, nefa nareo tsy mety mino izany. Dia ahoana? Anjarantsika ihany zany. Ka raha olona tsy manaraka ny soratra masina ve, dia azo antsoina hoe ho kristianina ve izy? Nefa ianao mieritreritra ny azo ny fiainana mandrakizay, dia hozy Jesosy raha te azo ny fiainana mandrakizay ianareo, dia arao ny soratra masina hozy izy ny tenin'ny tompo teo. Kanefa mamita tena ihany izao rehetra izao. Mamita tena izy. Izy tsy manaraka ny fahamarinan'ny soratra masina, fa milaza izy fa Andriamanitra ato amiko, izaho miaraka amin'Andriamanitra.
nga ianao ny voalohany nanao zany tsy ianao nge voalohany nanao zany ny jiosy ny voalohany nanao zany tsy zava-baovao nge zany manamarina foana ny tenin'Andriamanitra zany raha milaza ianao za tsy manaraka an'io fa ny eglizy ny marina fa manana fahefana izy manova lalàna sy manova ny didy mametraka fetim-pivavahana azo tandremana izy mametraka lalàna tokony ho tandremana izy de izay no arahana de ozy ianao hoe fa nganga ny efa lozan'ny toetrandro nke zany fahamarinana zany fefafandray ny tokony arahana zany tsy mampiova ny fahamarinan'Andriamanitra zany raha tsy manaraka le fahamarinan'Andriamanitra ve ianao de mampiova le fahamarinan'Andriamanitra ve zany tsy mampiova velively zany ohatran'ireny olona reny mialatsiny am'le fitenenana le hoe am'izao fotoana zao mantsy efa mandale hoe nature le hoe ara-voajanahary ataon'Andriamanitra ny olombelona ka raha ny lehilahy de afaka manova sexe zany ho tonga vehivavy de lasa soloany sexe vehivavy ny sexeny ny filahiny zany lasa atao fivaviana ohatra zany de na de ataonao fivaviana ary iny de na hoe nivon'ny société anao mety hoe vehivavy farany natiora ny jerena lehilahy foana ianao ninona ho ataonao tsy miova zay na mani mitsindronao hormone ary ianao de lasa vaky feo ohatra vehivavy de manitsindrona hormone de lasa vaky feo ny vehivavy na ny lehilahy mitsindrona hormone de lasa manironono zavatra misy zany te-pitana ny masina fa ny natioranao no nanaovan'Andriamanitra de raha lalahy ianao tany amboloany lehilahy foana ianao vehivavy ianao tany amboloany vehivavy foana ninona ho ataonao zay de ohatra zay ngely izy tsy mampiova ny fahamarinan'Andriamanitra zany na tsy mino ary ianao ny tsy finoany sasany ve ozy izy mahadiso ny soratra masina tsy mahadiso ny soratra masina velively izy rehefa tsy mino izy de tsy mino fotsiny afaka manao zay ataony fa ny tena tsy zakany any de zao nitorinan'izao fahamarinan'izao mihitsy ny tsy zakany hoe aza tenenina le izy fa takombony vava akombony vavy io fa aza tenenina zany fa aloha zay anao ny ataona ihany fa ianao le miteniteny io mihitsy ny tena tsy mety io zany fangazany mahavola ny fahamarin'Andriamanitra zany nataony jiosy zany fa na de nanao an'izany aza ny jiosy ga zany nakombombava ny fahamarinan'Andriamanitra ka zany jereo nge zany nataony jiosy tamin'ny androny inona zavatra nataony jiosy zao ny zavatra nataony jiosy zay de taranaky Abrahama ninona ho tenenina zay taranaky Abrahama ka raha taranaky Abrahama zany zay de voavonjy zay ny dikan'izay nge ohatran'ny hoe tsika zany raha kristianina de voavonjy tsika de jerentsika atao Matthieu 7 de zao ny teneniny any tao Matthieu 7 eo atsika zay mizimizina zay kristianina mavonjy anay ny Jesosy nay fa aza mifandrebreby eto fa de zao ny teneniny Matthieu 7 ahoana izy izy Matthieu 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 de zao ny teneniny ato fa noho nahita ny fariseo sy ny sadiseo marina anatona ny batisana izy de hoy izy taniny ry taranaky ny menarana iza no nanoro-hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy zany hoe Jaona mpanao batisa zany tia nanao batisa Jaona mpanao batisa de tonga zany reto fariseo sy mpanorandalàna reto nanana ny Jaona mpanao batisa de hoy izy Jaona mpanao batisa fa noho nahita ny fariseo sy ny sadiseo marina anatona ny batisana izy de hoy izy taminy ry taranaky ny menarana iza no nanoro-hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy koa mamoaza vo mendrika amin'ny fibebahana nareo ary aiza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama amin'reto vato ireto izy izy eto zany de nitenenan'ny Jaona mpanao batisa hoe ry taranaky ny menarana izy izy fatatsika moa izy ny menarana ny devoly nge ny menarana le menarana ela io le mpamitaka ny rahalantsika ao izy izy le menarana ela devoly nge no fahavalontsika tsika tsy manana fahavalo ana izy ana izy fa ny devoly ny fahavalontsika io mihitsy ny tena mitondra ny olona mitaka n'izao rehetra zao aza mba tratra ny any fa reto fariseo sy mpanoran-dalàna reto zany reo ny mpitondra fivavahana teo amin'ny Israely de nitenen'ny Jaona mihitsy nanao hoe ry taranaky ny menarana iza no nanoro-hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy de mba miteny amintsika koa ry reto ho atsika zay meno n'izao fotoana izao ka mitandrina ny didin'olombelona fa tsy ny didin'Andriamanitra iza no nanoro-hevitra anareo
Izany nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy. Misy fahatezerana ho avy ange le fitsaran'Andriamanitra ho avy. Itsika izay mitandra didin'olombelona fa tsy didin'Andriamanitra, izany nanoro hevitra anareo amin'izany. Apetrao ny fanontaniana. Mahavonjy anareo ve zany? Dia toy izany Jaona le vaky teny. Koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana anareo dia manoro hevitra antsika ihany koa. Mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Raha didin'olombelona aminarahano, arao ny didin'Andriamanitra ankehitriny. Ary aza manao anaka-po hoe manana ny Abrahama ho rainay izay, na miteny hoe zay kristianina e. Ty fivavahany ty fiangonandrazanay fa tato zay hatramin'izay mahavonjy anay io. Taony nanaovana batisanay, taony nanaovanay katekomena, taony nandraisanay fanasan'ny tompo, taony nanaovanay confirmation, nanaovanay communion voalohany, taony nahitako vady. Zay tsy miala amin'io, io nefa nahasoanay hatramin'izay. Fiangonany razanay io. Hatramin'ny tsy nay maintinay mihitsy. Fiangonany razanay io. Dia ahoana zany? Fa aza manao an'izany nareo. Hoe nenay fa io Jesosy iny nonay an'izany fa namaty iny izy, namaty inona dia io ny finoanay. Ampy anay zany. Aza manao anaka-po hoe manana Abrahama ho rainay. Izahay. Aza mieritreritra hoe kristianina nareo dia ampy anareo zany. Falazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka amin'ny Abrahama na amin'ny reto vato reto. Io zavatra nytenenin'ny Jaona io, hoe falazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho azy amin'ny reto vato reto izy. Rehefa tsy mino zany ianareo, dia Andriamanitra mahay manangana zanaka ho azy amin'ny reto vato reto izy. Dia tena tanteraka arabaky tena ange zany. Satria ny Jiosy nandà le fahamarinan'Andriamanitra. Jesosy tonga teo aminy fa ny azy nandà azy ihany koa. Jesosy ilay inona? Ilay famantarana ho lavina. Ny laviny Jiosy Jesosy. Ankehitriny koa io Kristy io mbola lavina ihany. Mbola lavina ihany Jesosy io ankehitriny. Tamin'ny andron'ny Jiosy, no lavina ny Jiosy. Araka le tenenina teo hoe rehefa tsy ino ianareo Andriamanitra mahay manangana zanaka ho azy. Ho an'i Abrahama amin'ny alalan'ny reto vato reto. Dia tanteraka zany. Tanteraka zany satria nahoana? Rehefa tsy nino ny Jiosy dia tonga tany amin'ny jentilisa ny famonjena. Tonga tany amin'ny jentilisa ny famonjena. Asan'ny apôstôly toko 7:4-7. Asan'ny apôstôly toko 7:4-7. Jerentsika kely zay. Rehefa tsy nino izy. Asan'ny apôstôly toko 7:4-7. Asan'ny apôstôly toko 7:4-7 dia izao no teneniny eo. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe iza moa no niteneniny tamin'ny fahasahiana io? Ireo Jiosy ange no niteneniny tamin'io. Satria niady hevitra mafy tamin'ireo Jiosy, satria nialina azy ireo Jiosy ireo, ireo mpitondra fivavahana ireo, eo amin'ny 5:7. Fakitsika ange. Nefa ny Jiosy kosa raha nahita ny vahoaka betsaka dia feny fialonana ka nanohitra ny teny nolazain'i Paoly sady ny teny ratsy. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha. Fa rehefa mandà izany ianareo ka tsy manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Ianareo aloha no maninona no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha. Satria nareo ireo le taranaki Abrahama. Ianareo ty afatra ty dia izao nalefa ty ho amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Fiangonana rehetra tsy hakanava araka ny fiangonana fito. Voalazan'ny boky ny Apokalipsy alefa amintsika ireo. Fa rehefa tsy hainontsika handray izany afatra izany. Andriamanitra nge hoe mananganjanaka azy foana. Hisolo anareo. Hainy foana io. Ny Jiosy ara ny lavina. Dia ianao ve? Satria ny kristiana amin'izao fotoana izao nge diny avy amin'ny jentilisa daholo ange tsika kristiana rehetra amin'izao fotoana izao. Dia tsika milaza tsika jentilisa ireo izay nandray ny fahamarinana ny soratra masina. Dia tsika indray milaza fa tsika marina noho ny Jiosy. Ka na dia tsy manaraka ilay fahamarinana tsika dia voavonjy foana tsika. Dia misy olona tsaroako dia mba indraminy kely izay teniny izay. Izay ilay mahatonga hoe odoy. Dia mba manao odoy.
satria tsy tanteraka mihitsy zany, tsy tanteraka zany. Aok'Andriamanitra no maro, tsy tanteraka zany. Ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandaa izany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izay. Izany ny zavatra nambaran'izy ireo. Dia nitodika nakany amin'ny jentilisa tokoa izy ireo satria nandà reto jiosy reto. Toko 7 ihany dia nandininy 7. Toko 7 dia nandininy 7. Ary rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino? Ianareo nge ozy izy ny apôstôly Paoly sy Barnabasy no tenina nambara ianareo aloha no tsy maintsy nitoriana ny fahamarinan'Andriamanitra ozy izy. Kanefa rehefa nandà ianareo ozy izy ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika ahazo ny fiainana mandrakizay. Rehefa mandà zany ianao dia ianao zany manao hoe za tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay zany. Dia zao mitodika makany amin'ny jentilisa zay. Rehefa nandre izany ny jentilisa dia nanao any faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary izay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia nino? Be ny nino tamin'ny jentilisa zany. Satria mba te azo an'izany fiainana mandrakizay zany izy. Nino izy? Dia nanisa ny tombony ho isan'ny mpino ny jentilisa zany. Nankalaza an'Andriamanitra izy ireo. Toko 7:30 eo amin'ny Romanina ndraitsika. Romanina toko 7:30. Romanina toko 7 dia ny 7:30. Inona indray voalazany ato? Nahoana moa ireo jentilisa ireo nandray ny fahamarinana dia tsotra ihany. Satria nino izy ireo? Nanaiky ilay fahamarinana izy ireo. 7:30 dia zao ny teneniny. Ahoana ary no lazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Izay ny fahamarinana raisina izy ireo. Fahamarinana avy amin'ny finoana no niraisina. Fa reto jiosy reto dia tsy nino ireo. Fa ny zavatra nataony ary dia ny teny ratsy no nataony, nankahala no nataony, ny alina no nataony. Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana izy nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Nino izy nandray an'izany fahamarinana izany? Karaha ny jiosy ary ano lavina, nefa ireo taranaka voafidy. Ahoana kosa itsika izay jentilisa no milaza hoe tsika dia tsisy lozanjo atsika, fa ho voavontsika ninona ho ataontsika. Raha ny jiosy raha ny lavina, ahoana kosa ianao ny tsy ho lavina? Itsika izay jentilisa tsy vahoaka an'Andriamanitra lasa vahoaka an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria nino isika? Ka rehefa tonga ny fotoana hoe handany fahamarinana ny soratra masina tsika dia mbola eritreritrisika azo ny fiainana mandrakizay. Odoy, tsy ho tanteraka izany. Fa zao ny teneniny eo amin'ny Romanina ihany toko 1:12 ahoana izy izy? Romanina toko 1:12 dia hoy izao, Paoly no miteny eo: sao dia tafitohina ho lavo anie ny Israely. Sanatria izany fa ny fanafitohinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba ampialona azy. Izany hoe ny nianjeran'ny Israely zany no nampitsofohana ny jentilisa. Dia ohatr'izay koa ho antsika izay tsy mandray ny fahamarinana io, ny fahalavontsika tsy fandraisantsika ny fahamarinana io dia zao amonjena ny hafa ihany koa. Misy olona foana maka ny toeranao fa sao dia mieritreritra ianao hoe ty toerana ity dia efa réservé ty, efa anaty, efa ty ny voiture mitondra makany an-danitra fa dia efa place réservé io fa vidiana lafo io. Ohatrandreny makany amin'ny espace reny amina $1,000,000 mihitsy le voyage amin'ny espace reny amin'izao fotoana izao. Fa azo atao mantsy zany. Dia makany amin'ny habakabaka any ianao, tonga any ambony any. Réservénao nga vitanao réservéna na manana $1,000,000 ary ianao. Na iodika vy na iodika vanana ary ianao rehefa tsy manana ny fahamarinan'Andriamanitra ianao. Men'Andriamanitra olona hafa ny toeranao. Ny jiosy ny tenenina Andriamanitra hoe manangana zanaka ho azy amin'ny alalan'ireto vato reto izy. Tonga tokoa ny jentilisa. Dia arak'ilay teneniny teo, nalavon'ny jiosy ny diran'ny jentilisa hozy izy.
dia ohatr'izay koa raha tsy vonina ny andray ny fahamarin'andriamanitra tsika le fanjakan'andriamanitra io dia milaza zany tsika fa tsy mendrika ho an'izany fanjakan'andriamanitra zany men'andriamanitra olo lafa zay toerana zay fa mitandrema aza mieritreritra aza manamary tena mihitsy aza mihevy tena fa diso hevitra eo ianao 9 sy 20 dia oana izy kasika le jentilisa ihany 9 sy 20 sy 20 tapany voalohany dia zao ny teneniny eo ary ianao dia anao hoe notapahina ny sampany jiosy zany ny tenenina tamin'io ary ianao dia anao hoe notapahina ny sampany sasany anatsofoanay marina ihany zany ny tsy finoany no nanapahana azy ary ny finoanao kosa no hitoeranao aza miavinavina fa matahora ny finoanao no hitoeranao zay zany mahatonga anao mbola manany io plasy andehananao mankany an-danitra io ny finoanao zany zay fa inona no nanesorana ny hafa no ny tsy finoany no nanesorana azy teo zany dia ianao zany zay nahazo an'izay toerana zay dia ozy izy aza miavinavina ozy izy fa mahatahora aza miavinavina ozy izy fa mahatahora toizantsika ihany koa jerentsika indray ihany koa amin'ny galatianina 4 ireto jiosy ireto jentilisa mijentsika zany tsika jentilisa zay natsofoka zany dia zao noho ny fahalavon'ny jiosy no nanatsofoana atsika ary natsofoka atsika noho ny finoatsika no nampitoerana atsika ka zao hoe aza miavinavina ary aza mihevy tena fa raha ny jiosy ary ny asorona teo fa vao mainka fa enao ianao zay natao grefy indray ve nefa tsy teo amin'ilay sampana tena izy ianao natao grefy dia ianao indray hoe zany tena tompony ty toerany ity diso hevitra eo ianao romanina galatianina 4:20 ahoana izy izy galatianina 4:20 fa ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ny finoanan' Jesosy Kristy io zany le nampitoerana atsika io le finoana an' Jesosy Kristy zanak'andriamanitra tsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka rehefa nomen'andriamanitra zay toerana zay tsika dia mahatahora fa aza miavinavina fa mbola mety ho esorina amin'izay toerana zay tsika dia iverenana amin'le romanina 1:20 teo ihany dia 9:20 sy ny 1:20 verenantsika vakina le izy teo romanina 1:20 9:20 sy ny 1:20 dia ahoana izy izy fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'andriamanitra dia tsy avelany koa ianao averiko amin'ny 9:20 marina ihany zany ny tsy finoana no nanapahana azy ary ny finoana kosa no hitoeranao aza miavinavina fa mahatahora fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'andriamanitra dia tsy avelany koa ianao dia mitandrema zany tandrema tsika tandrema fa aza miavinavina ka ho an'ireo zay mihevy tena ireo le miantso manao hoe za kristianina na ny anarana fiangonana no fehizina mafy aloha tsy hanao ny anara fiangonana tsony sao dia lazain'ny olona indray hoe manenjika fiangonana fa ho an'ireo zay mizingizina mafy jahany Jesosy ahy nefa ny atao ihany ny anina ihany no hoanina ny tafiana ihany ny tafiana faoko izay tononona amin'ny anaranao fotsiny dia nytenin'ny tompo manambara ary mazava tsara efa nytenina tany tsy izay manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra ho Kristy tsy hoe manonona ny anaran'i Jesosy ianao dia mahavonjy anao zay fa ny fanaovanao ny sitrapony ray no mahavonjy anao izay no mahavonjy ary tokana ihany ny mpamonjy eo zany le hoe misy Kristy araka ny soratra masina misy Kristy fampianaran'ny Eglizy Jesosy dia miteny fa izy Kristy hitsangoka ka maro hitsanganao izy ka maro no voafitany izy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka enina ny olo voafita azy dia ho fitahana izy tandrema fandrao misy amitaka anareo Kristy fa ny soratra masina dia milaza fa tokana ihany ny Kristy tokana ihany no mavonjy atsika ka mametraha fanontaniana ndrao dia mba tsy izy ireny Kristy izay vavahanao ahoana ny soratra masina iray Andriamanitra iray no tompo iray ny fanahy
iray ny batisa, iray ny finoana, tokana tsy misy hafa zany zay. Ka raha sendra diso ianao dia mampamangy zany. Zay zany mikasika an'iny zany. Zay mikasika an'izay zavatra zay zany. Roa ihany ny eglizy, tsisy afa-tsy zay. Zay ny amarana antsika ilay teny amin'ity anio ity zany. Mieritreritra hoe faranana amin'ity anio ity zay dia mbola tsy voafarany ilay fa dia matoky amin'ny famiery nisy tapitra tanteraka mikasika izay zavatra zay. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra dia manasa antsika hiaraka hivavaka ary. Hivavaka isika ary. Jehovah Andriamanitra iray io. Misaotra anao izahay. Ny amin'ny teny izay nianarana teto mikasika ny amin'ny fahamarinanao. Mafy ny teny kanefa teny mpitiavana izany Andriamanitra. Teninao dia manambara amin'ny soratra masina manao hoe fa ny zanaka tiana no anarina sy fahaizina ho ianao. Ary mbola fitiavana avy aminao izany. Raha io manamasinana eny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ny anaran'i Jesosy nanratana izao vavaka izao rehetra natrehinao. Dia aoka ny ilay zanako ny ndrakitra anay rehefa hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ary ihany koa izay mifaka-panahy ny filan'ny nofo sy ny fandreny. Dia ry izay mifahatahorana fiainanao. Ary aoka izay Tompo tsy avinavina fa nanatahotra anao. Ary aoka Tompo handray ny fahamarinanao izahay. Mba handraisanay ny fiainana mandrakizay. Ka mba homendrika izany fiainana mandrakizay izany izahay. Fa mba tsy ho lavina. Dia raina ny anaranao raha io. Ny anaranao Jesosy nanratana izany vavaka izany itony hatrehan'ilay Andriamanitra iray. Amen. Izay indray ary ny tamin'ity anio ity dia soratsika ny Tompo. Mpanao baibaintsika rehetra velomany daholo. Tahiny Tompo daholo tsika rehetra. Ma femme